Manameloka tanteraka ny fihetsika feno herisetra sy fitsanam-bahoaka izay nataon'ireo mponina tany Vohimary ny eo anivon'ny polisy-pirenena ka nilaza fa tsy maintsy hisy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo mba hamerenana ny filaminana any an-toerana, io ihany koa ny tsy hiverenana ny tranga toy ireny intsony. Rajaivina moa dia mahay nodoran'ny fokon'olona ny bureau-ny polisy tany an-toerana ary saika nataon'ireo mponina takalonaina ny adjoint commissaire tao Vohimary vokatr'ilay tranga tsy fandriampahalemana izay nafatesana mpitondra taxi moto ny farany herinandro lasa teo. Eto izay dia manamafy, tena manamafy fa tsy azo ekena velively ny herisetra, ny fitsaram-bahoaka, ny fihetsika mihoapapana toy ilay mitranga tany Vohimary. Andraindraikitra amin'ny polisy-pirenena ary tena manameloka tanteraka ireo fihetsika fa indrindra ny fikasana notoana ny mpitandro filaminana izay efa mahafoy ny ainy andro manalina, tsy mandry andro, tsy mandry alina. Ary ihany koa ny fanafiana ny komisariat izay nataon'ireo olona noho ny atezerana satria tempo tsy mba namana. Fandikan-dalàna tanteraka izany ary fanimbazimbana mivantana ihany koa ny fahefa-mpanjakana. Isy mazava ho azy ary entitra ny fanenjehana ara-pitsarana sy araky ny lalàna manoloana n'izany zavatra nitranga tany Vohimary zany. Manao n'iteo zavatra iny ihany koa dia vonona tanteraka amin'ny tany filaminana ary mankahery tanteraka ireo mpiara-miasa izay rahalahinay, zandrinay, ray aman-dreninay izay efa tsy mitandro sasarana manao an'izany asa fitandromana amin'ny filaminana zany. Vonona tanteraka izay ray aman-drenin'izy ireo, lehiben'izy ireo mivantana, ny ankahery azy, ny anoana azy amin'ny asany amin'ny fomba ahoana na akolaka na mivantana. Efa napetraka ny fipetra fanamafisana ny fiarovana ny an'izy ireo, sy fiarovana ny an'olona sy fananana mba hisoroana ny fianaky ny herisetra sy hamerenana aingana ny filaminana any an-toerana. Raha mahakasika kosa ilay raharaha fisamborana tanora-pitolona tamin'ny farany herinandro lasa teo dia fantatra izao fa mbola tazomina ao amin'ny brigade criminelle anaovana fanadihadiana lala Herzou sy Nomena raha toka efa nody kosa ny roa izay voasambotra niaraka tamin'izy ireo. Malona ny vaovao miely amin'ny tambazotra sosialy sy ny resaka mikasika ny fahaverezan'olona voalaza fa mpiambanao anivon'ny Zenjeta dia manao izao fanambarana izao ny polisy-pirenena. Voalohany, Maria fa efatra no voasambotra ary natao fanadihadiana eo anivon'ny brigade criminelle ny 13 avril 2026 araky ny fepetra ara-dalàna mifehy ny fanadihadiana amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny izy azy ireo tsirairay avy. Taorian'ny fanadihadiana dia nalefanody ny anankiroa ary mbola hisy dingana manaraka ho toy fanadihadiana no nitranga-pahasalamana izay tsy nifandraika velively araky ny nampitain'ireo mpanely vaovao tsy marina fa nisy fikasihan-tanana natao tamin'izy ireo. Fahatelo, mbola misy kosa ireo olona hafa izay mbola voatazonao fa noho ny tsy ambaratelo mifehy ny fanadihadiana haitsika loatra fa zany ny procédure izay voafaritra ao anatin'ny paika abielika code de procédure pénale dia mbola misy ny tsy ambaratelo amin'ny fanadihadiana tsy afaka amboraka avokoa fa mbola voatazonao Herzou sy Nomena izay mbola anaovana fanadihadiana lala sy mba isiny fanenjehana maro-potitra tanteraka dia mbola ao izy amin'ny rahalahy ireo. Ny polisy-pirenena dia manamafy fa mandritra ny fanatetarana ny asa dia voahaja tanteraka ny zon'olombelona sy ny fahalalahany tsirairay. Atao araky ny lalàna ny fanadihadiana rehetra, tsy misy herisetra na fampitahorana ampiasaina amin'ireo olona anaovana ny fanadihadiana. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna ho an'ireo mpandika lalàna ka manotona ny zon'olombelona ho nambarany teo anivon'ny polisy-pirenena mba ho tombotsoa isin'ny filaminana ary mba isin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Nisy moa ny valan-dresaka nataony teo anivon'ny polisy-pirenena mahakasika ilay tranga nisy tany Vohimary sy ireo tanora-pitolona izay nosamborina teto Antananarivo.